manasantsika rehetra mba hitsangana hivavaka isika to, hitsangana hivavaka isika to. Iandry tomponay tsara sy marina izay any an-danitro mbola tsy mitsahatra ny midera sy manome voninahitra ny anaranao zay noho ny fitahipana azy nomenao anay ka afaka nandray ny sakafo avy any aminao lay mofinaina izay tsiraray afo. Taio Andriamanitro mba ahasalama ampatanjaka ny finoanay ary amaritoerana ny mahakristianina izay mivonina sy miandry ny fiverenanao tsy ho ela izany. Tompo malalo maniry indrindra izahay mba hitahinao anay mandrakariva ka hahatonga ny ankonana tsiraray afo atanjaka ny ara-panahy ny sabatan'olona ho voto ny fanahanao. Mbola noho ny programa manaraka izahay apetraka fenom-pelantananao zany aoka tsy ala aminay ny fanao hiaraka aminay eto ianao hoeto foanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy. Amen. Ry fiangonana malala miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Nisy fantaniana napetraky ny ray aman-dreny pasteur miandraikitra ny sekoly Sabata teo hoe rehefa manontanytsika hoe inona ny vaovao dia misy valiny tokony ho fantatsika. Inona le valiny tokony ho fantatsika teo? Pentecoste 2024 ankonana ho any an-danitra. Ry fiangonana malala vaovao lehibe ho antsika izany kanefa ilaza vaovao lehibe anankiray amintsika koa ho amin'ity maraina ity dia aokantsika hiaino tsara satria efa ela no ny andrasantsika an'ity vaovao izay ho resahako ity. Maika ody any an-danitra isika io ary tea mitahaingana ny afatry ny fitoriana ny filazantsara ka zay tsy azontsika amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny Pentecoste 424 amin'ny isika isam-batan'olona dia ho ataontsika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Ka ny vaovao lehibe ho resahako antsika zany zao maraina zao dia zao amin'io 2024 io raha sitrapony tompo amin'io 2024 io tsy ho ela intsony zany dia afaka handefa ny télé oasis isika. Atao mafy amen. Ka izao efa vonina ny akamaroany zavatra rehetra, efa vonina ny trano afaka midina ary ambany ary nareo rehefa avy eo. Raha efa mandeha le sary eo dia efa hitatsika eo amin'ny sary. Efa vonina ny trano, efa vonina ny fitaovana, na ny fitaovana ao ambony na ny fitaovana ao ambany. Efa vonina ny toerana anaovantsika émission directe azahoana manao fanompoim-pivavahana isaky ny sabata izay ahafahana mandefa izany mivantana. Fitaovana raitra dia raitra no ao amin'izany toerana izany. Io télé io dia afaka alefa amin'ny antenne tsotra ary afaka azontsika amin'ny antenne sahafa ihany koa. Noho izany na iza manana antenne sahafa dia azo an'io ihany koa. Kely dia kely sisa zany ny zavatra andrasana. Zavatra roa no andrasana amintsika. Voalohany, hitolona ambavaka, hitrotro ambavaka, fandraisana anjara voalohany izay. Mba ho amin'ny 2024 io dia andeha lay fahitalavitra satria maika isika ao any an-danitra. Isika isam-batan'olona miaraka mamita ny asa ankohonana ao any an-danitra. Ny hainao manjery na amin'ny alalan'ny feo na amin'ny alalan'ny jery dia amitany zany ihany koa. Noho izany aoka isika hoentsika ambavaka izany. Isaonana manokana ireo rehetra izay efa nanoana. Misy fianakaviana nanoana tamin'ireo fitaovana ireo. Misy
maro nanoana ny fédération koa dia efa nanao izay azo atao tao anatin'izany zavatra angatantsika zany sisa dia zao tsy ho azonay alefa nefa io tele io raha mbola ity jirony jiramama napatapaka ity satria tena zavatra lafo vidy loatra no ao amin'ny fitaovana io ka raha misy fahasombana dia manjary tapaka eo dia tsy mijery intsony isika any amin'ny 200 kVA any ny tanjaky ny fitaovana ao amin'ny toerana io noho izany dia mila groupe 300 kVA isika mba hafana mandefa azy tsy ho tapatapaka ka izay groupe zay andrasana amin'ny fandraisana anjarantsika rehetrarehetra raha isika rehetrarehetra eto amin'ny FMC fotsiny no mitondra fanatitra 10,000 ariary monja dia azosika lay groupe 300 kVA mieritreritra zany io groupe kelikely tsy nahazaka azy zany groupe kely zany fa tsy maintsy mila zay groupe izay tsika ka vonina ve isika fiangonana voalohany andray antsara amin'ilay hoe ankohonana ho any an-danitra mba hatsangano hoe ny tanana azafady sotra tompoko vonina ve isika hitrotro ambavaka zany etsika lehibe zany atao zany mba hatsangano hoe ny tanana azafady sotra tompoko vonina ve isika handray antsara ianao handray antsara amin'ilay fividianana n'ilay groupe mba handehanan'io tsy ho ela intsony efa vonina ny fandaharana efa tokony ianao essai teknika isika izao fa izany fotsiny no andrasana ka vonina ve ianao mba hanohana an'izany hatsangano hoe ny tanana azafady raha mety andao hitsangana mihitsy hoe atsika ambavaka fa omeny tompo anao le izy mba azotsika mandefa izany tele zany zay vonina rehetra andray anjara amin'izany etsika rehetra pentecoste 424 amin'ny alalan'ny vatana etsika amin'ny alalan'ny fanatitra ataotsika amin'ny alalan'ny vavaka ary fampandehanana ny hainao manjery io zay tsy ho tapatapaka rehefa tratra zany groupe izany saotra an'Andriamanitra isika Andriamanitra ne hitay ny ankonanao ho voavonjy makany an-danitra ianao ary ny olona izay hitorianao ny filazantsara ho voavonjy miaraka aminao ary hita ny fidiram-bolanao koa Andriamanitra mba hazona miara-miasa mamita ty havatra ity vavaka isika tompoko Andriamanitra ray malalo misaotra anao izay satria ny tahinao manokana ity fédération na Madagasikara vovoany ity ka afaka hitory ny filazantsara amin'ny lafiny maro na izahay izay andeha hiteto-trano izara tracte hitory ny filazantsara amin'ny fampianarana baiboly hanao conférence amin'ny alalan'ny sita maro samihafa ary indrindraindrindra handray antsara ihany koa amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny haino aman-jery ny lalan'ny fandraisan-jaranay amin'ny lalan'ny fanatitra tompo ta io izay tsirairay avy ireto ta io ny fiangonanao ary engane mba ho tanteraka somatsara izany ka ho vita faingana ny asanao dia mba ho arabaina tonga soa any an-danitra izahay tsirairay avy ary tsy izahay reto ihany no maniry ho any an-danitra fa ny olona rehetra izay torianay ny filazantsara mba ho hitanay any an-danitra koa ne izy ireny zany vavaka izany no angatahanay izy tononay amin'ny anaranao Jesosy tompo amen afaka mipetraka asika tompoko iomana amin'ny fanompom-pivavahana ya filazana ray minitra zany ny ty numéro amin'ny fiara ty mba tsara manatona ny chef 98 99 TBC 98 99 TBC 92 92 TBE 92 92 TBE ary ny 62 14 TAH 62 14 TAH dia aoka koa isika mba hitandrina iny akaikitsika satria
tsy ny olona rehetra ny tonga eto no tena hifantoka amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Io manana ny fotoam-pivavahana isika. Rabantsika rehetra tompoko tratran'izao sabata mahafinaritra izao. Saorantsika Andriamanitra no ny toetrandro tsara ary saorantsika izy no izao fotoana mahafinaritra izay ananantsika izao. Afaka fotoana fohy dia anomboka avy hatrany ny fampom-pivavahana isika. Fampom-pivavahana sabata ity satria isy fotoana manokana izay anokanana sy anosorana an'ireo ray aman-dreny pastora no atrehantsika koa manasa antsika rehetra amonjy toerana avy hatrany mba ahafahantsika miomana ho amin'izany fotoam-pivavahana izany. Ireto antoko-pihira voalaza ireto dia angantahana an-tanandroa mba tonga dia hivadika ato ambadika ato mba ahafahantsika manomana avy hatrany ny fotoana. Ny antoko-pihira ny feo famonjena ambomahitsy, ny antoko-pihira ordea avaratetesana, ny antoko-pihira akony lanitra ambodra-trimo, ny antoko-pihira ny UAZ ary ny feon'ny faminaniana. Angatahana-tanandroa ianareo mba hiomana avy hatrany mba ahafahantsika manomana sy mandeha araka ny tokony izy mandritra ny fotoam-pivavahana. Ankehitriny ary dia miantso antsika rehetra hiara hifantoka, hiara hiomana ho amin'izao fotoam-pivavahana izay ho atrehantsika izao. Koa manasa antsika hifantoka ho amin'izany fotoana izany tompoko. Hiara hitsangantsika rehetra tompoko.
midera ny Jehova ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Halleluja. Jehovah Andriamanitra izay any an-danitra, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mendrika iankofana sy derain'ny olombelona rehetra. Vory eto izay voakanao amin'ity sabata ity. Irinay ny fanatrehanao Jehovah Andriamanitra io. Koa dia mitenena aminay tsirairay avy ianao amin'ity sabata ity. Ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Andro lehibe ny andro anio satria sabata fitsarana zay nitsaran'ilay Andriamanitra zay nanao lanitra sy ny tany. Tombontsoa atsika ankoa ny mitsahatra amin'izao andro sabata izao eto amin'ity toerana vatolampy mampiray ity. Miarabantsika rehetra ry fiangonana malala tonga soa eto amin'ity toerana ity amin'izao sabata izao manona ny fiadanam-tompo amintsika tsiraray avy. Vory eto ny lafivalon'ny Fédération Madagasikara Vony, fa akoatran'izay koa dia vory eto ny lafivalon'ny Madagasikara Ray Manontolo zay ho atolotratsika eo rehefa avy eo reo avy any amin'ny Fédération avy any amin'ireo sanasa akoatra ny eto amin'ny Fédération Madagasikara Vony. Koa dia fifaliana lehibe no arahantsika amin'izao andro sabata izao ny fahasoavan'ny tompo any amintsika tsirairay avy. Atolotro ankehitriny ny ray aman-dreny pastora zay filohan'ny fivondronam-bean'ny union misy atsika zay manatrika ary mandray antsara koa amin'izao fanompoam-pivavahana izao dia tsy iza zany fa ny pastora Mesmer Solof George ary izy no hanolotra ny mpandrara satria tsy ny FMC ihany no mitarika izao fanompoam-pivavahana izao fa ny lafivalon'ny Madagasikara sy ny eto amin'ny union misy atsika ihany koa. Misaotra ny ray aman-dreny président pasteur Fanera izay présidenty fédération izay mampiatra anao atsika ity nanome ny fitenenana. Makasitraka président. Maromaro ireo izay manatrika eto eo ankilan'ny ray aman-dreny pasteur président eo pasteur Lalaniena secrétaire exécutif ny Fédération Madagasikara Centre dia ato amin'ny farany ato ny pasteur Tsereta Ludovic président ny Fédération Madagasikara Atsimo Atsinanana eo ankaikiny eo ny rahalahy Ralandson Roland trésorier ny union dia eo manaraka azy eo pasteur Bijou izay miandraikitra ny association pastorale eo anivon'ny union. Manaraka rehefa avy eo ny pasteur Wesley secrétaire exécutif ny union dia ao aoriana pasteur Hery président ny Fédération Madagasikara Atsimo Andrefana izay manaraka azy eo ihany koa ny pasteur Floré président Fédération Madagasikara Avaratra dia eo anilany eo ny pasteur Jim président Fédération Madagasikara Avaratra Andrefana dia eo anilany eo ny pasteur
fenosoa izay présidentny fédération Madagasikara Atsinanana, dia eo ambadika eo ny rahalahy Erinjanahary izay trésorier-ny fédération Madagasikara afovoany. Arabaintsika amin'ny alalan'ny ofaofatanana ireo rahalahytsika sy pasterantsika ireo. Ankehitriny isika dia tonga aneo ny vahinintsika. Ny vahiny izay tonga mamangy atsika dia ny pasteur Alvin Guatiringa. Izay ny anarany Alvin. Izy moa fantatra amin'ny anarany hoe oncle Alvin. Ary manambady any Slizy mananjanaka anankiroa izy ireo ny anisan'ny manka ahafantarana manokana any oncle Alvin dia ny fahaizany mitantara. Izay ny zavatra mampiavaka azy sy ny manoratra ihany koa. Amin'izao fotoana zao izy dia mitazona ny départementany tanora eo anivon'ny division izay misy atsika, ary eo ankilany eo ny mpandika teny dia ny pasteur Rarjon Nahaja izay fantatsika fa mpiandraikitra ny départementany tanora aty amin'ny ranomasimbe indiana ihany koa. Koa dia mirary sabata feno impanahy ho atsika tsirairay avy miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Sotra tompo. Andao anao hira fiderana isika rehetra, ka ny hira fa 5:7 no iarahantsika amin'ireo no eo am-pitsanganana. Andao samy hira isika voninahitra Andriamanitra. Rehefa vita ny hira dia mbola hitsangana isika anaraka ny vakiteny fototra amin'ny teny anglisy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny malagasy. Koa manasa antsika rehetra andray anjara amin'izany hira mahafinaritra izany, hira 5:7 iarahantsika manao eo am-pitsanganana tompoko. Oh,
We read from the Word of God in Hebrews chapter 11, verse 32. I read in the name of Jesus. And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets. Nous allons lire la parole de Dieu en Hébreux chapitre 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquera. Si je parle de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel et des prophètes. Mbola asaina trano isika hanaraka ny vakiteny amin'ny teny malagasy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary inona koa no lazaiko fa ho lany andro raha milaza ny amin'ny Gideona sy Baraka, Samsona ary Jephthah, ary koa i Davida sy Samuela ary ny mpaminany. Amen. L'Assemblée est invitée à rester debout alors que nous devant, nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Izay ety anoloana andohalika fa sika hitsangana ao amin'ny mivavaka. Our dear Heavenly Father, Rainay malala zay any an-danitro, blessed be your name on this Sabbath morning. ho deraina anie ny anaranao amin'izao sabata maraina izao. Yes, Lord, we want to acknowledge this morning how great you are. Tianay ny ankasitraka ny fahalebiazanao amin'ity maraina ity. We want to praise you for your love, for your mercy, and for your goodness. Tianay ny ideranao no ny fitiavanao, ny hatsaranao sy ny famindraponao. Thank you, Lord, for the blessings that you have bestowed upon each one of us during this past week. Misaotra no ny fitahiana izay narotsaka ao tamin'ny tsirairay avy taminay tamin'ny nenemana lasa iny. Lord, before your faithfulness, which is great, we want to acknowledge how little, how sinners we are. Miaiky ny fahakelezanay sy ny mampanotanay izay manoloana ny fatokinao mandrakariva. And this morning, at this particular moment, we pray that through the blood of Jesus, you will cleanse us so that we can be accepted unto you. Ary amin'ity fotoana manokana ity dia mangataka izay no dioviny rano Kristy mba ho ekeny eo anatrehanao. As we gather here this morning, raha tafavory eto izay amin'ity maraina ity, we want to praise your name. Tianay ny idera ny anaranao. We want to thank you. Tianay ny isotranao. Because you are our God, our Father. Satria ianao no Andriamanitray sy rainay. Lord, we have gathered here this morning also to listen to your word. Tafavory eto ihany koa izay mba hiaino ny teninao. As we are preparing ourselves to listen to the message that you have for us this morning, raha manomana ny tenanay handray ny hafatra avy aminao izahay amin'ity maraina ity. Please, Lord, open our ears. Sokafy ny sofinay Tompo. May our hearts be receptive. Ary aoka ny fonay vonona handray ny hafatra. And may your Holy Spirit help us to grasp what you have for us for this particular Sabbath. Ary aoka ny fananao masina no anampy anay hatakatra izay nomaninao anay amin'ity sabata manokana ity. Be with your servant, Pastor Irvin, this morning. Aoka ho ao amin'ny pastora Irvin na mpanomponao ianao amin'ity maraina ity. Use him accordingly to your will so that we can receive your word. Ampiasao araka ny sitraponao izy mba handraisanay ny teninao. May you also, Lord, anoint his lips. Aoka hosoranao ihany koa ny molony. So that he can be this instrument that you will use. Ka ho fitaovana izay ho ampiasainao izy. We want also to pray, Lord, for the person who will lead us for the children's story. Ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny tantara izay nomanina ho an'ny ankizy. May you be with this person. Aoka ho ampiasainao ihany koa ny mpanomponao. And as we gather here, we want also to pray for our ambassadors. Ary ankehitriny raha tafavory eto izay dia mivavaka ihany koa ho an'ny ambassadeur. On this special day. Amin'ity andro manokana ity. May you bless them in a special way. Aoka hitahy azy ireo amin'ny fomba manokana ianao. Be with your people this morning, O Lord. Aoka ho eo anivon'ny vahoakanao ianao amin'ity marain'ity Tompo. And may we be blessed and filled by your word. Ary aoka ho
voatasy ho feno ny teninao izahay. Thank you for hearing us. Misaotra noho ny fandrenesanao ny fivavaka ay. And thank you for doing beyond what we could have asked you this Ary morning. misaotra noho ny fanatanterana sy famaliana mihoatra noho izay nangatahanay. For we have prayed in the name of Amin'ny Jesus. anaran'i Jesosy no nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny fampompiavana mpanatitra dia saina manokana ny antoko-pihira ordea varatetezana hiditra avy hatrany ary iomana eto anoloana izy ireo ary aorianan'izay dia saina manokana ihany koa ny korala feo famonjena ambomahitsy hira ao aorianan'izy ireo ary rehefa vita izany dia hiditra avy hatrany ihany koa ny korala akony lanitra ambodratrimo anatanteraka ny anjara hira ny ao anatin'izany fampompiavana ho an'ny fanatitra izany ary amarana ny hira ao anatin'ny fampompiavana ho an'ny fanatitra ny korala avy ao amin'ny UAZ. Ny korala avy ao amin'ny UAZ no amarana azy. Ande anomana ny fanatitra sy ny ampafolony izay maveritsika ho an'Andriamanitra isika amin'ity maraina ity ary asaiko isika anomana izany sady ho eny am-pelatanatsika rehefa naomana izany isika dia anao vavaka mangina. Tovolahy anankiray Isamy no anarany, monina sy mipetraka any amin'ny faritry Alaska any Etazonia. Rehefa vizaka ny tontolon'ny andro ity tovolahy ity dia nipetrapetraka teo ambony fandriana, nijery ny masoandro mody, no indro nisy olona nandondona nanakorotana tao amin'ny varavarana. Novoainy ny varavarana, tsy iza ireo fa namany ray aman-dreniny, olona izay efa ao anatin'ny amamona no nandrosony trano. Kivy Isamy, ketraka izy satria to natsiaro tsy nisy fiadanana sy filaminana tao amin'ity tokantrano ity tamin'io takariva io. Lasa izy namonjy ny efitrano anankiray ary tao anatin'izany efitrano izany izy no maheno seza mianjera, korodina midobodoboka, nalahelo Isamy ary niaty mafy ny sainy. Ny any hevitra hitany dia izao hoe aleko miala tato. Ny andro nefa efa manomboka miarivo. Tamin'izay fotoan'izay dia nalainy ny akanjo mafana, nanaovany ny boty izay fanaony, lasa nivoaka ity tovolahy ity ary tao anatin'ny atsika mamirifiry no nandaozany izany trano izany. Rehefa nandeha lavidavitra nefa izy dia nieritreritra ny mbola ano ihany sa hijanona amin'ity dia tsy fantatra hoe makaiza ity. Rehefa
nyroso elaela izy dia nahita trano anankiray izay misy jiro mirehitra ary reny fa misy ankizy mihira sy mifaly ao anatin'izany tokantrano izany. Tsy nisalasala isamy fa nanantona ary nandondona teo ambaravarana. Rehefa nandondona izy dia indro reny mpianakaviana anankiray. Vehivavy anankiray no nitsiky nandray azy nampandroso azy tao anatin'izany tokantrano izany. Tsy iza ireo fa ireo mpitory filazantsara ny fiangonana adventista izay nirahana manokana hiasa ao amin'ity faritra ity. Raha tsy aivina tokoa mantsy dia ity faritra Alaska ity dia anisan'ny faritra izay be mpitoroka zava-matomelona indrindra any amin'ny faritra Amerika avaratra. Mampalahelo ny zavatra misy satria betsaka ny tany famonotena sy ny fitoroana zava-matomelona amin'izany faritra izany. Rehefa tonga tao isany dia nieno nandreny tantara ary nareny tantara momba an' Jesosy dia natsiaro fiadanana ity tovolahy ity. Rehefa nandeha nody izy tao aorianan'izay dia nitsiky ary velona tao anatiny ny fanantenana fa afaka miainana fiainana tsaratsara kokoa izy. Ry fiangonana malala manana asa izay hampanaovina isika, manana iraka izay hampanaovina isika. Ny mpanompon'Andriamanitra ny Anabavoaita izay mpanoratra malaza dia milaza tahaka izao: mitaky hoenti-manana ny famitana ny asa, fantatro fa mafy ny fiainana ary betsaka ny vola tsy eo ampelantanana, saingy tsy maintsy ahely ny fahamarinana ary tsy maintsy harotsaka ao an-trano fireketana ny vola ampelezana izany. Ny tenin'Andriamanitra dia mivaky toy izao ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:17. Asan'ny apôstôly 7:17 izao no lazain'ny apôstôly Paoly manao hoe: fa izao no nanodiny tompo anay, efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisa aho, mba ho famonjena trany amin'ny faran'ny tany ianao. Manana antso isika, manana iraka izay tokony atao isika. Ko amin'ity maraina ity dia andeha hanolotra fanatitra ampifaliana ampatokina isika hoentina manatanteraka izany andraikitra sy adidy izay tsy maintsy ataon'ny fiangonantsika izany. Izao dia manasa ny mpitambola eto anivon'ny federasiona hanao ny vavaka. Iaraka hivavaka isika hanondrika ny lohantsika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao indray izahay amin'ity maraina ity satria manana tombontsoa afaka manolotra ny fanatra izay efa nomaninay nandritra ny enemana ho amin'ity sabatanao masina ity. Hoentinay mandray anjara indray sy manana tanteraka ny iraka izay nampanaovinao anay dia ny amita ny asa amin'ny alalan'izany fanatitra izany. Tompo, amasino izahay tsirairay avy, ary aoko izany fanatra izay atolotra izany mba ahavita be amin'ny asa izay ilanao azy. Taio ary izahay, ary angatanay sahady ihany koa ny fitahiana manana ambiampy avy aminao, manomboka eto indray mandritry ny nemana vaovao sahady azahoanay manana fafaliana mandrakariva ny fanaterana an'izany fanatitra izany mba ho famitana ny asa. Mamelanty sy fahamendrehanay, mamindrafo aminay, fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Ao anatin'ny hira mifanesy no anatazan'ireo diakona izay efa voatendry ny fanatazana izany fanatitra izany.
mbola misy veny ampitoerana eny ka tsy mbola nandalovan'ny diakona nefa vonany anao fanaritra amin'ity maraina ity atsangano ny tanany raha mbola misy eny. Eny ary iainy antoko-pira manaraka isika. Kafai paka amikeri siguni naicha
satria tsisy oveny. Far we've come, thanking God for what He's done. There is a well deep in my heart that overflows. The river's through the years, overcoming doubts and fear. Our spirits ascend, reaching to the throne of glory. Singing praises to the King. Come on, let's celebrate and give God all the glory. He is worthy for our praise. Let's make a joyful noise to the rock of our salvation. All creation sing His praises. we want to share our joy with friends and family, giving love that means so much, knowing that the Master's done. A reflection of divinest love inside. We must let the joy know and to generations show. And the gospel of God, Hear the power that gives us salvation. out of darkness to the light. Come on, let's Celebrate and give God all the glory. He is worthy for our praise. Let's make a joyful noise to the rock of our salvation. All creation sing His praises. We celebrate the mystery. Christ the baptism of the hope of glory. This is the kingdom's key. We have triumphant victory. And the glory now was by our Lord. And the set the captive free. Come on, Come on, celebrate and give God all the glory. Worthy for our He is away. joyful
Iaraka itsangana isika hanolotra ny fanatitra ao anatin'ny fanaovana ny hira fa 7 sy 200. Ny hira fa 7 sy 200. Rehefa vita izay zay vao afaka mivoaka ny antokopira avy any amin'ny UAZ. Tonga eo amin'ny fotoana ianarana ny tenin'Andriamanitra isika ankehitriny, koa ho fanomanana ny fo sy ny fanahintsika rehetra dia angatantsika ny antokom-pihiran'ny feon'ny faminaniana anatanteraka hira anankiray. Hallelujah, hallelujah, famentitia ankalazai. Hallelujah, hallelujah. Hasadatu ni feuna, kaubi usidera, mi farisi, mi hira.
Hallelujah, hallelujah, Hana sutare utana. Hallelujah, hallelujah. Moti uvini funa, maiteni la tupuna. Hallelujah, 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 bidera. Hallelujah, hallelujah, lai pataka leibe. Hasanatu nilifena kadera nitumbubuna nifane fanesena lai panzaka lehi. I greet you, beloved saints, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. La miaraba tsika olomasina malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. I am told that the biggest church, not only in Southern Africa, not only in the islands, but globally, is in Madagascar. Raha ny fahitako azy dia ny fiangonana lehibe indrindra dia tsy hoe ato amin'ny union na ato amin'ny division na maneran-tany fa maneran-tany mihitsy zany fa ity ny fiangonana lehibe indrindra eto Madagasikara. But I'm almost doubting it. Ohatran'ny salasala rehefa nitenenana an'izany. Because with your numbers I was expecting this stadium to shake. Kanefa rehefa mijery ny isanareo eto aho dia nieritreritra indray. So let me try again. I greet you, beloved saints, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Averiko indray zany fa raha ny isanareo dia ohatran'ny tsy tena le fiangonana be dia be nolazaina tamiko. Averiko miaraba anareo olo-masina malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Okay, I'm almost believing it. Yeah, manomboka mino aho zany hoe tena tiatoko ny fiangonana lehibe. Let me try something a little bit different. Andeha hovako amin'ny fomba hafa indray le izy. You don't have to translate. Tsy adika zany ty. Mirari Sabata Sambata. Okay. Bon Sabah. So now I believe it. You can come now. I am told I'm supposed to do a children's story. So let me just see all the children who are in the house. Wave wherever you are. Amen and amen. Amen. A story is told about one of the most powerful verses in the Bible. It's also my favorite verse. And I think you guessed right. It's John chapter 3. Verse 16. So I'm telling you a real story of a continental Africa. So
There was this young man. Nisy zazalahy anankiray. His name was called Bombo, Mujamuraho, Tsotso, Chimwemwe, Liken, Jujitang. Zay voalaza teo zay ny anaran'ity tovolahy ity. Tsy averintsika ilay izy fa hainareo. Okay, for the sake of the story, no ny amin'ilay tantara izany we'll call his name Bombo. Dia hoafoesitsika fotsiny ny anarany hoe Bonbon. But I want to give out, especially to the ambassadors or pathfinders who are here. Koa nefa tiako niresaka manokana amin'ny mpisavalala sy ny ambasadora zay eto. If you remember this name, raha tadidinareo zany ilay anarana lazainy teo. The union treasurer. He told me that he's going to pay your full SID Kempori package, if you remember this name. Let me say it slowly. You can write it down. It's Bombo, Mujamuraho, Tsotso, Chimwemwe, Liken, Jujitang. Now this boy by the name Bombo, unfortunately he was an orphan and a street kid. Orphan and a street kid. Orphan. And used to stay in the streets. Now we are told that on the 1st of June 1982, it was very cold in the streets of Harare. Harare is the capital city of Zimbabwe. Hey guys, it was cold. You know, the wind was blowing. And the trees were swaying to the left, to the right, to the left, to the right. And Bobo was freezing cold. And he was shivering. It's quite a long story, but let me carry it short. So one of the women ministries ladies was passing through town. And he saw this little boy with a tattered short and a tattered t-shirt. And the lady was moved with compassion. And he says, boy, why are you dying with cold in the streets? Because I am an orphan. And the lady says, but what is your name? And he says, my name is Bombo. He says, okay, don't worry. He says, okay, I want to help you. I want you to go down Independence Street. Take a left turn. Meander. Go up the mountain, down the valley, up the mountain, down the valley. You see that big white house over there. Go and knock. Whoever answers the door, just say John 3 verse 16. So the boy picked up a few coins that he had begged for. Went down Independence Road. Took a meander. Another meander. Up the mountain. Down the valley. Up the mountain. Down the valley. Meander. Straight. And he got to the White House. And the boy began to knock. There was no answer. And he knocked again. There was no answer. And he knocked real hard. And he heard some footsteps.
And the door opened. dia nisokatra ny varavarana na win. And the boy looked at this lady. Ary dia nijery an'ilay ramatoa ilay zazalahy. John 3 verse 16. Dia niteny izy manao hoe toko fahatelo andiny fahaenina amby folo. And the lady says, please come inside the house. Dia niteny ilay ramatoa hoe mandroso ato an-trano And ianao. Bombo walked with his tattered short and his tattered t-shirt. Ary dia niditra tao an-trano amin'ilay akanjo kely ny He Bombo. was put on a rocking chair. Dia napetrany teo amin'ny seza And zay there was a miozongozona. big fire on the fireplace. Ary dia nisy afo nanafana teo amin'ny. And slowly but surely the cold went out. Ary tao anatiny zany rehefa nitanina afo teo izy dia niala ny atsika. Jumped out of the rocking chair. Ary dia nitsangana niala teo amin'ny seza And he put his miezigezina eo izy. hand in the pocket. Ary dia nataony tao am-paosiny And he tanany. smiled. Ary nitsika izy. And he says, wow. Dia nanao hoe wow. John 3 verse 16. Jaona 3:16. I will never understand it. Tsy fantatro mihitsy zany hoe But jaona it telo makes enina amby a folo cold zany. boy feel very warm. Ary dia tena natsiaro nafana tokoa izy. I love John 3 verse 16. Tena tiako ny jaona toko fahatelo ny andiny While he fahaenina was amby still in folo. awesome wonder, Ary rehefa mbola variana nieritreritra teo the izy. lady picked the boy. Dia netiny ilay ramatoa ilay zazalahy. And he went with him upstairs Dia netiny niakatra tao ambony rihana. and put him in a big bathtub. Ary dia napetrany teo ambony. And the boy sank into the water. Dia teo ambony avy eo izy nandeha nalomano tany amin'ny rano For 30 minutes fandrona he was mafana. bathing. For 30 minutes he was bathing. Ary zay mba atao hoe fotoana mba hatsapany hoe tena nandro ny sasa izy. When he got out of the bath, Ary rehefa niala tao amin'ny efitrano fandrona io he izy. smiled at himself. Dia nitsiky And ary he niteny says, tamin'ny wow. dia nanao ndray wow. John 3 verse 16. Jaona toko fahatelo andiny I fahaenina will amby never folo. understand it. Tsy ho takatro mihitsy ny But it makes a dikan'izany. dirty boy Fa izao zay tovolahy maloto very clean. jereo atena I matita. love John 3 verse Tena tiako 16. jaona toko fahatelo andiny So he fahaenina put on amby folo. his old clothes, the tattered t-shirt and tattered short. Dia mena akanjo izy. And Granny says, no, you can't put on those dirty clothes. Rehefa naveriny indray le akanjo keliny teo dia izy tsy manao an'ireny akanjo ireny And he intsony ianao was ka. given a new white shirt, Fa nisy t-shirt fotsifotsy vaovao mena azy. black trousers, Ary dia mena pataloha some maintimainty izy. Nike sneakers, Ary dia mena kiraro tsara tarehy and a ihany koa. hoodie. Ary mena akanjo mafana. And he looked at himself. Ary rehefa nijery ny And he tenany says, iray izy dia niteny manao hoe wow. John 3 verse Jaona toko 16. fahatelo andiny I fahaenina will amby never folo. understand it. Tsy ho But takatro it makes mihitsy a zany. boy who used to wear dirty old tattered Izao clothes zay zatra ny akanjo maloto. put on new clothes. Fa zao ame akanjo I vaovao. love John 3 verse Tena 16. tiako jaona toko fahatelo andiny fahaenina amby And the folo. lady says, now it's time to eat. Dia hozy ilay ramatoa hoe fotoana isakafoanana And izao. they put a huge table in front of the Dia boy. nisy latabatra le ngeza be teo anoloan'ilay There was zazalahy. vegetarian chicken, Dia nisy akoho végétarien teo. vegetarian beef, Dia nisy omby ihany koa végétarien. vegetarian lamb, Nisy zanak'ondry ihany koa fa miendrika vegetarian végétarien. juice, Dia nisy jus ihany koa végétarien. vegetarian ice cream, Dia nisy glasy végétarien. and vegetarian vegetables. Dia nisy végétarien tena végétal. Oh, the boy Tena ate nisy. and he ate and he ate. Rehefa nijery an'izany ilay zazalahy. When he's finished, his tummy was like a general conference like mine. Dia nieritreretiny fa ny kibony dia tahaka ny conférence He générale, rubbed his tahaka ny tummy. kibony pasteur mihitsy. And he says, wow. Tena nanao izy nanao hoe wow. John 3 verse Jaona 16. toko fahatelo andiny I will fahaenina amby never folo. understand it. Tsy ho fantatro But it takatro makes mihitsy a hungry zany. boy. Fa tena look izao lay very full. tovolahy zatra ny I mosarena. love John Dia 3 verse voky 16. tiako ny jaona It toko was fahatelo already andiny at night. fahaenina amby folo. Ary rehefa nandroso alina And for the first tamin'izay. time, the boy was given pajamas. Ary voalohany teo amin'ny fiainany mena akanjo mandry ty He zazalahy was ity. used to sleep in cardboard box along the streets. Zatra natory tany anaty boritra teny amoron-dalana For the izy. first time, he got into a twin bed. Fa A twin sambany natory teo amin'ny fandriana ngeza be tahaka ny fandriana amin'ny mpanjaka There was a izy. teddy bear on the bed. Dia nisy Teddy bear. nisy nonoro sangeda be teo amin'ilay fandriana. Continental pillows. Ary nisy ondana ngeda be. He slept at 8 in the evening. Raha natory izy tamin'ny valo alina. And he woke up the next day at 12 noon. Dia niapitsy maraina tamin'ny 12 atoandro izy voataitra. And he said,
Ary dia nanoka be izy tamin'izay. John 3 verse 16. Jaona toko fahatelo andiny I fahaenina would ambin'ny never folo. understand it. Tsy ho takatro But mihitsy it izany. makes a boy who has never slept Fa izao ilay zazalahy zatra natory sleep teny like a amoron-dala baby. dia matory tahaka ny I zazakely. love John 3 verse Tena tiako 16. ny Jaona toko fahatelo Man, the andiny story is too long, but let's fahaenina end it here. andeha ho faranantsika eto le And the tantara. granny came to the boy Fa tonga teo and amin'ilay opened the lehilahy. Bible Ary nanokatra ny and baiboly. says, do you know anything about John 3 verse Nanontany 16? misy zavatra fantatrao ve ny amin'ny Jaona toko And the boy fahatelo andiny says, I've fahaenina never heard ambin'ny about John 3 verse folo. Dia 16. niteny hoe tsy mbola nandre mahakasika an'izany Jaona But toko one fahatelo thing andiny that I fahaenina ambin'ny know, folo a. Fa ny any zavatra fantatro life is worth a living dia tsara ny miaina ny fiainana because of John 3 verse noho ny 16. amin'ny Jaona toko fahatelo ny andiny fahaenina The ambin'ny folo. moment I know about John 3 verse Satria 16, tamin'ny fotoana izay nahafantarako ny Jaona toko I fahatelo will ny not andiny stop fahaenina ambin'ny until I folo. tell the whole world Dia tsy tsatra aho raha tsy hiteny sy about izara what John 3:16 amin'izao tontolo izao ny momba ny Jaona toko fahatelo ny has andiny done to fahaenina my ambin'ny folo. life. Satria izany Jaona toko fahatelo ny she andiny read fahaenina ambin'ny folo sy ny the nataony teo Bible amin'ny fiainako. verse. For God so loved the world Namaka ny baiboly isika manao that hoe he fa toy gave izao ny his fitiavan'Andriamanitra. only begotten Izao Son, tontolo izao nomeny ny that zanany whosoever latokana believes in him mba tsy ho very izay rehetra mino should azy not perish tsy ho very but have everlasting life. fa anana fiainana mandrakizay. From that day onwards, Nandritra tamin'izay fotoana Bombo izay became a missionary for God dia nanomboka lasa misionera ho an'Andriamanitra i Bobo because of what John 3:16 did. noho to ny his life. Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo My izay prayer for nataony you, taminy. little boys and girls, Mivavaka ho anareo aho zany tovolahy because zazalahykely you already vavy know about the love of Christ, mba hatsapanareo ny fitiavan'i Kristy go and tell the world dia mandehana zarao lazao amin'izao tontolo izao Jesus loves, fa tiany and he loves to the uttermost. tia an'izao tontolo izao Jesosy ary tiany hatramin'ny farany. How many boys and girls are saying, because I know about the love of God, Firy I'll reny tell ankizy the amin'ity world? manao hoe satria fantatro ny fitiavan'i Kristy dia ho lazaiko amin'izao tontolo izao zany. Firy ny ankizy mba ilaza ny fitiavan'i Kristy amin'izao tontolo izao. God bless you. I see your hands. I'll pray Hitako for ny you. tananareo hitahy anareo any Andriamanitra. Our Father who art in heaven, Rainay izay any an-danitro. bless the little boys and girls Taio ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy to eto. go and tell the world. Zay handeha mba ilaza amin'izao tontolo Because izao. of John 3 verse 16, Satria noho ny amin'ny Jaona toko fahatelo ny andiny fahaenina ambin'ny folo life is worth a living. dia tena tsara ny fiainana. In Jesus' name, Ao amin'ny anaran'i Jesosy. let all the boys and girls say Aoka ny amen. ankizy rehetra na hoe amen. Amen. One more time, turn to your neighbor and say, neighbor. Oe averintsika indray ilay omaly teneniny eo anamanao hoe ry namako. I'm talking to the church now, not the Ny kids. fiangonana zany ny resahako zao fa tsy ny ankizy tsony mitodia eo amin'ny namanao dia teneny izy hoe ry namako. Turn to your neighbor and say, neighbor. Mitodia eo amin'ilay namanao dia teneny izy hoe namako. I think we can do what we did yesterday. Ngamba azontsika atao le nataontsika So I'm going to ask the pastor not to translate. Zany hoe tsy andika tsony zany fa zay teneny no averinareo. You are going to do exactly what I say you do Zay next. zavatra teneniko no teneninareo. So you are not speaking the language but just the word. Na dia tsy fantatrareo ary le teny dia arirao fotsiny zay teneniko. So when I say neighbor, you just say neighbor. Rehefa miteny zany hoe neighbor dia mitenareo neighbor. Okay, I think we can do it with our numbers. So the pastor will be quiet. I want you to turn to your Angina neighbor. zany fa averinareo zay teneniny. Turn to the person next to you. Dia teneno amin'ilay olona eo akaikinao eo. Now you are following me. The pastor is quiet. Say in English, neighbor. Neighbor. You, my neighbor. I'm talking to you, neighbor. Oh, my neighbor. That divine pin code. Now let's speak in tongues. Tongues are languages spoken by men and understood by men. Let's speak in tongues. Andeha hiteny amin'ny teny tsy fantatra isika. Tongues are languages spoken by men and used by men in everyday language. Fantatrareo fa ny fitenenana zay ampiasaina isanandro zany ampiasain'ny lehilahy sy ny So vehivavy. Pastor Haja is going to mute and then I'll talk to you. Ya iresaka aminareo zany fa ianareo hiteny amin'ny teny tsy fantatra dia angina. Now,
I want you to hold the hand of someone close to you. Hold the hand of someone close to you. Now you are following me. Pastor Haja is quiet. Now you are following me. Say in Tevele Makelwane. Say in Shona Mudikane. Say in Swana Salayame. Say in Tonga Mwenzuma. Say in Swahili Rafiki. Say in Greek Aspazomai. Adelphos. Say in Chichewa Mubare. In French Mon ami. In Spanish amigo. In Creole modalo. In English neighbor. In Twi Madame Fo. In Igbo Enyim. In Malagasy Namaku. And try a bit of Chinese and say ting ting. That divine pin code. I was just trying to get comfortable. There are too many people here. I'm scared, Pastor Wesley. I've never preached to so many people. Turn with me your Bibles to the book of Hebrews. The book of Hebrews chapter 11. The book of Hebrews chapter 11. I want to appreciate today is a big Sabbath for our ambassadors. Tiko ni anamarika manuka ng Sabata natukana wan ambassador iti. So God bless you, ambassadors. Itaya na rewa ni Andre Montari ambassador. There is also going to be a baptism for some ambassadors. Isian kyo batisa mfulakan wan re ambassador. What a high day, what a high Sabbath. Aritena Sabata lebe guava natkuari. I am told their pastors going to be ordained. Isian kyo pastora sa usuran. Mr. President say the conference president. Do you ordain single pastors? Move na rio manustra pastura tsamanabad. It's a tricky question. No, I mean today, is there one who's going to be ordained who's single? No. But you have a single pastor in your conference. Mbola misy pastora tsamanabad efa nisorana ve, fa misy tsamanabad alo. Do you have one? Androan manambad daholo. Single pastor. He is not married. Is he here? Misy pastora mbola tsy manambady ve eto? Single pastor. I want a single pastor. Mate ahita pastora mbola tsy manambady. Where? All the pastors are there. So ask them. Do we have a single pastor here? Misy pastora mbola tsy manambady ve ao? Yes, come my pastor, come. Manatuna ty anao pastor, manatuna ty anao pastor. Raha mbola tsy manambady, manatuna ty anao. A handsome young man. And you are single. With all these beautiful ladies. So now, what's your name, my pastor? Luther. So, you know me and you were friends, eh? Amigo, mon ami, friends. You and I friends. We're friends. Yeah. So can I do what I want to do because we are friends? Oui. Yes. Good. Yeah. That's fine. Yeah. So, I'm just making myself comfortable. Don't worry. In 20 minutes, I'll be done with my sermon. So a story is told about a young pastor from Madagascar, Malagasy pastor. His name was called Luther. Now, this pastor carried what is called a triple S. Triple S. S. Yeah, it might not mean the same in French, but he carried the triple S. Now, the triple S means he was single and seriously searching. Single and seriously searching, yes. Seriously searching, like looking for a... So,
the pastor was a very powerful pastor. Ary pastora tena manana ny maha izy azy matanjaka izy io. So he was invited to a church in Mauritius. Dia nasaina ho any amin'ny fiangonana any Maurice izy. So, Pastor Wesley organized with one of his churches. He says, I've got a very powerful young pastor. Dia pastor here in Wesley Madagascar. zany tany Maurice dia nanao fandaminana hoe misy pastora tena So it was matanjaka avy any a big Madagasikara. Sabbath for young people like this one. Ary dia nisy sabata betsaka ny tanora taky ny androany. And Pastor Luther got to the podium. Ary dia niakatra teo amin'ny pilipitra pastora Luther. And he started to preach. Ary nanomboka ny toriteny pastora Luther. Man, Pastor Luther was on fire. Ary dia tena nirehitra mihitsy ny pastora Luther. The more he spoke, the church said, preach on, pastor. Ary arakaraka ny tenenany dia ozy ny membre hoe pastora toy izy And you'd preach and you'd say, tell them, pastor. Dia mbola misy miteny hoe toy izy ihany pastor. But in the middle of his sermon, fa teny ampovoany ny toriteny teny. Lo and behold, his eyes fell at a beautiful damsel. Dia indro fa natsikaritra sy nahita vehivavy tsara tarehy The anankiray beautiful izy. damsel was recording just like where this lady is seated. Ary ilay vehivavy dia nandray feo tahaka ity vehivavy And mipetraka the eto anoloana pastor ity. kept on preaching the Dia powerful mbola word. nanohy ny toriteny ihany pastor. And for a moment, his eyes would come back to the beautiful damsel. Ary indrizy fa avy eo dia nitodika indray tany amin'ilay zazavavy tsara tarehy ny masiny. And he prayed a silent prayer. Dia nanomboka nivavaka mangina izy. And he says, Father, dia niteny manao hoe raha io, I have won so many sheep to the fold. Mibetsaka ny ondry ato ambala. But I pray, oh God in heaven, fa mivavaka aminao Andriamanitra ny an-danitra. just give me this one. Mba omeo anahy itsy anankiray itsy. And I will serve you as long as I live. Dia anompanao mandrapahafatiko. And Pastor Luther kept on preaching. Toy ihany ny toriteny pastora Luther. And the church says, Amen, Pastor. Dia ozy ny fiangonana hoe amen pastor. And then he remembered he was just an invitee. Dia tsaroany fa olona nasaina And fotsiny he izy teo. looked at more than 12,000 people who had come for such a big event. Ary nijereny fa mihoatra ny 2 Israel ny olona nanatrika ny hetsika io. And he says, I may never get a chance to see this beautiful damsel. Ary mbola tsy nanana tombontsoa mihitsy aho nahita nyty madimozely The ty. girl was powerful. Ary hitany fa tena manana ny hery sy tanjaka koa ilay And then he vehivavy. says, I may pray, but I need to take action for my prayer. Dia ozy izy manao hoe mety nivavaka So kanefa he got tokony off the arainasa zay vavaka zay dia lasa izy nandeha And nandroso. he started to preach as if he was in the spirit on the Lord's day. Ary tahaka ny toriteny izy tahaka ny hoe voatsindry ny fanahy And he tamin'ny andro ny got tompo. close to the church, Dia lasa nidina nanantona ny fiangonana but izy. even closer to the beautiful damsel. Ary nanomboka ny ananatona ilay madimozely tsara The tarehy. moment he got to where the damsel was, Ary rehefa tonga teo amin'ny toerana nisy an'ilay zazavavy a izy. double portion of the spirit was upon him. Dia nianjarandro tamin'ny fanahy mihitsy ny tao aminy. And he says, and the Lord spoke unto Jeremiah. Ary niteny manao hoe ny tompo teniteny tamin'ny Jeremia manao hoe And the church says, preach on, pastor. toizo ny toriteny pastora. It says, the Lord spoke unto Jeremiah. Niteny tamin'ny Jeremia ny tompo manao hoe. So he put his hand in his pocket Dia nataony tao am-paosiny tanany. and he pulled out his business card. Dia navoaka ny tao ny karatra ny amin'ny asa zay And he ataony. says, and the Lord said in Jeremiah 33 verse 3, Ary niteny izy Jeremia toko 7:30 and he handed niteny the manao girl hoe the business card. dia omeny an'ilay zazavavy kely ilay karatra dia niteneny And he manao hoe says, call me and I will answer. atsoy dia ho valiko ianao. That's what Jeremiah 33 verse 3 says. Zay Call matsy upon the voalaza Lord amin'ny Jeremia toko 7:30 and he will answer. I'm going to invite my good friend Pastor Wesley. Oh, where is he? Pastor I want you to Wesley. pray for this young man. Andeha hivavaka ho an'ity pastora tanora ty. Ministry is easy when you are not married. Tsy mora ny asa fanompoana raha mbola mitokatena That's by ianao. the mercies of the Lord. Izany no afatra ho an'ny God tompo. will give him a beautiful wife. Omen'Andriamanitra ny One who vatsaza keep tsara you near the tarehy. cross. Ary ho hitondra azy eo Where amin'ny love hazo and mercy has met each other. Ary eo ny aona ny famindrapo sy God fitiavana bless you, amin'ny my hazo pastor. fijaliana. Pastor Wesley. Hita ianao Pray anie ny for- tompo pastora. You know, pastors to be married to my young miresaka people. amin'ny Come and pray, pastora pastor. tanora ary tiako ny hivavaka ho azy. Let's pray. Hivavaka isika. Our dear Heavenly Father, Araina izy any an-danitra. as we are meditating on your word, Rehefa mandinika ny teninao zahay, and we want to place in front of you Pastor Luther dia hoentinay eo anatrihanao ny pastora Luther in his ministry, ao amin'ny asa fanompoana zay tanterahany, in his life, eo amin'ny fiainany, and in all his forthcoming projects. ary ireo tetikasa sy vinavinanasa ananany. Guide him Tario izy,
Show him the way aseho azy ny lalana accordingly to your plan. araka ny drafitra sy ny planinanao In the name of amin'ny Jesus. anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Thank you, Pastor Luther. Sotra betsaka pastor. If God allows that, you may please invite me to be at your wedding. Eh? Azadino manasa mariazinao. A beautiful, handsome young man. When I grow up, I want to come to Malagasy. Eh? They've got very handsome young pastors. Hebrews chapter 11. Number 30. Hebrews chapter 11. Verse 30. I've entitled my discourse The Divine Pin Code. The Divine Pin Code. Password. Pin code. Mot de passe na ny teny miafina ao amin'ny vany an-danitra. They tell me that a password lazao ny amin'ny zay hoe teny miafina izay na mot de passe ozy tsika is a secret number zany hoe teny isa manokana that you use to access that which belongs to you. Mba afahanao zany mahita an'ireo zavatra zay anao manokana. One of the banks here in Madagascar is called Bank, yes. BOA. Bank anankiray eto Madagasikara ohatra ny BOA. So assuming Pastor Mesme goes to BOA, raha ohatra zany makany amin'ny BOA, Pastor Mesmera, his ATM card. Dia mitondra ny karatra fakana vola. And he puts it in the ATM machine. Dia atsofony ao amin'le masinina fangalana vola iny le karatra. Bonjour, Pastor Mesme. Dia miteny le masinina manao hoe meraba pastor. Enter your pin code. Ampidiro lay mot de passe. Normally a pin code is a 4-digit number. Zany hoe isa anankiefatra io mot de passe io. And then he puts his pin code. Dia ataony amin'izay le mot de passe. And then it will ask him how they can serve him. Dia misy fanontaniana indray inona no azoko atao anao. If he wants to withdraw ariary, movie anao te haka vola ariary, then he will mention how much he wants to withdraw. Dia asehoneo zany hoe ohatrinona no alainao. Now, assuming Pastor Mesmed has $1 million ariary in his account. Andeha ataontsika hoe manana vola napitritany any amin'ny compteny a Pastor Mesmer. If he goes to BOA, rehefa tonga amin'ny bank BOA izy, and he puts his ATM card, ka manatsofoka ny karatra iny, and then it says bonjour Pastor Mesmer, dia miteny indray le masinina hoe mirabanao Pastor Mesmer, please enter your pin code. Ampidiro ny mot de passe. And then he forgets his pin code. Ka atao hoe adino lay mot de passe. Can he go to the lawyers or the judge Move afaka makany amin'ny mpitsara sy ny olona lalàna izy, sue bank BOA? Dia afaka teny ve izy manao hoe otriko ny bank BOA. I really needed my money that time. Satria tena nila vola tamin'io fotoana io. But I forgot my pin code. Kanefa adiniko le mot de passe and I could not access the money which belongs to me. Dia tsy afaka nakan'le vola zay ana. The judge would dismiss him. Dia ozy izy le mpitsara manao hoe mandehana ianao. Even if the money is yours, satria na dia anao ary vola io, you need the pin code. Dia ilainao la isa famoahana azy na mot de passe. That which belongs to you. Mba afahanao mahazo zay anao. Therefore, I've decided to entitle my sermon The Divine Pin Code. Mot de passe avy any an-danitra. What gives us access zay manome atsika lalana to what is already ours. Ahazotsika maka zay efa antsika. Pen of inspiration, Ellen White, writing in the book Faith, the faith we live by. Ary ao amin'ny boky zay soratany Ellen White ny finoana zay ivelomatsika. She says, I wish if the believers know what the Lord has prepared for them. Dia miteny izy manao hoe mba maniry mba ho fantatry ny mpino tsirairay avy zay efa nomanin'Andriamanitra ho azy. But alas, kanefa indrisy, they do not access what is rightfully theirs. Dia tsy afaka mahazo an'izay tokony ho azy izy ireo. Because they've forgotten the divine pin code. Satria adininy izy ireo le mot de passe avy any an-danitra. And the divine pin code, friends, is faith. Ary ny mot de passe avy any an-danitra raha lasana bavy dia ny finoana. Now faith gives us access ny finoana zany manome alalana atsika to things that belong to us. Mba ahazo ny zavatra zay efa atsika. But that which we have not yet accessed. Kanefa dia mbola tsy afaka nakany zany isika. But we need to exercise our faith. Ilaitsika zany mampiasa ny finoantsika. Access that which belongs to us. Mba ahafahantsika maka io zavatra efa atsika io. Let me talk to beloved leaders who are under
under the dictates of my voice. Andeha iresaka amireo mpitarika zay mameno ny feoko ao. Pastors present. Ry pastora rehetra zay tonga Elders eto. present. Ry loholona zay tonga eto. Leaders of young people. Reo mpitarika tanora zay tonga eto. And the young people themselves. Ary ianareo tanora ihany koa. The Lord has a surmountable amount of blessings for you. Manana fitahina be dia be ho anao Andriamanitra. You only need the divine pin code to access your Fa blessings. ilainao fotsiny manana le mot de passe avy any an-danitra mba azonao mahazo azy reny. I am here today to just tell you. Ary eto ankehitriny mba ilaza aminao fotsiny. Your faith in action. Fa ampiasao ny finonao. Ambassadors in faith. Ry ambasadora ny finoana will access the divine blessings. Dia azo ny fitahina avy any an-danitra. Pastors in faith. Reo pastora manam-pinoana will access the divine blessings. Dia azo an'izany fitahina avy any an-danitra So izany. don't rob yourselves of the blessings of the Lord. Aoka ianao aoka ianao vonina andray an'izay fitahina izay. There's blessings enough for you. Satria ampy anao ny fitahin'Andriamanitra. All you need to do is put the divine pin code. Ny andrasana aminao dia mampiditra le mot de passe avy any an-danitra. Today I want to pick a story in the book of Hebrews chapter 11. Tiako zany ilaza aminareo tantara ao amin'ny Hebreo toko faraika amby folo. I'm going to use a very not so common story but to glean the common. Ndeha ilaza tantara tsy dia hoe tantara efa mahazatra fa misy zavatra sotomintsika avy ao. But before I do so, let me tell you a story of my friend. Kanefa mialohan'izany dia mamela ilaza tantara ny namako anankiray. Remember, in the 1980s, tadio zany fa tany amin'ny taona 80 tany, Zimbabwe used to be the breadbasket of Africa. Dia ny Zimbabwe dia sopotry africain. Things were so well in Zimbabwe then. Ary tena nandeha tsara ny fiainana tany Zimbabwe tamin'izany fotoana People were izany. moving from Mozambique to come and seek refuge in Zimbabwe. Ary maro ny olona niala avy tamin'ny Mozambique mba andeha hialokaloka ny Zimbabwe. Now Mozambique is a Portuguese speaking country. Ny Mozambique dia tany miteny portugais. And Zimbabwe is English speaking. Any any Zimbabwe ndray miteny anglisy. So there's a family that moved from Mozambique to Zimbabwe. Kwa nisy olona zany niala tamin'ny Mozambique dia ho Zimbabwe. Now when they moved to Zimbabwe, rehefa tonga tao Zimbabwe reo, they had a son who was 13 years old. Dia nisy zazalahy anankiray 30 taona. His name was called Purumero. Dia Purumero ny anarany. Now Purumero was 13 years old. 13. But he was not very gifted intellectually. So he was in a class of 8-year-olds when he was 13. Also because he was speaking Portuguese in an English-speaking country. For lack of better words, because I'm a pastor, I don't want to say Purumero was down, but he was just not gifted intellectually. Let me tell you what he did one day. His mother sent him to buy 10 kgs. Here you use rice as your main staple food. 10 kgs of rice. 10 kgs of rice. Full crow. So he went to the shops. There was nothing to eat in the house. But he could not find a 10 kg. And he came back home. And the mother asked him, Purumero, how come you came empty-handed? And Purumero says there were no 10 kgs, only 5 kgs. And the mother said, you could have bought 2 5 kgs. Then he says, oh, okay. 2 weeks' time. It was his father's birthday. So the mother wanted to buy father a shoe, size 6. So he sent her to go and buy a size 6 shoe at the shop. But he could not find a size 6. And he bought 2 size 3 shoes for his father.
Such was my friend Purumero. Izany zany ny toetrany ty Fast forward into life 2010. Izany no fiainany na defa 13 taona ary izy. It was my birthday, Pastor Bijou. Anniversaire Pasteur Bijou. I was a chaplain and I was single at that time, pastoring in one of the schools in Zimbabwe. Aumônier ary pastora na fiangonana tany Zimbabwe. I went to my laptop and I opened my laptop. It was my birthday, 1st of June. Tamin'ny voalohany volana Jona zany zay anniversaire-ko dia sokafako ny I was hoping to get a message from my wife who was then my girlfriend. Dia nanantena mba azo hafatra avy amin'ny mbola ny olona niaraka tamiko zay lasa vaky taty aoriana. The email, rehefa nisokafako ny email mailaka, the first name that came there was Purumero Angero Andros. Ary ny email voalohany hitako dia email avy any amin'ny Purumero. I forgot I was looking for an email from my girlfriend. Za nanantena taratasy avy any amin'ny olona niaraka tamiko, taratasy ny Purumero no hitako. Not Purumero. Dia nteny manao tsy Purumero tokony andefa Purumero cannot write an email. I Purumero tsy afaka hanoratra email. So I read the email. Dia novakiko ilay taratasy nosoratana tao amin'ny ordinateur. This is what the email read. Dia zao ny voasoratra tao amin'ilay ordinateur. Today on your special day, my friend Ivan. Ervin, amin'ny andro manokana ho anao ry namako. Barack Obama. I Barack Obama. David Beckham. David Beckham, Lionel Messi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, and he lists about 40 people who are well known. And he says, and myself, we want to wish you a happy birthday. I was excited. I said, Barack Obama has remembered me. David Beckham sent me a birthday message. David Beckham Cristiano Ronaldo has sent me a birthday message. Ronaldo wait a minute. This email is not coming from Barack Obama. It's coming from Purumero. So Purumero took the names of people who are well known. People who do not know Purumero and they don't even know me. And he says, all these people and myself, we wish you a happy birthday. So Purumero took his name and put it on a list that he did not deserve to be upon, which rendered the message of Purumero null and void. But now, friends, with Purumero's story in mind, I want you to come to Hebrews chapter 11. Now, the book of Hebrews chapter 11 is a chapter that is called the hero's acre of people of faith. In this Bible, in this chapter, mentioned are people who did mighty things for God. We are talking of Abraham, the father of faith. We talk of Moses, who refused to be called the daughter of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction. So the book of Hebrews chapter 11 is full of people who did mighty things by faith. But in this chapter, we find a Purumero, someone who does not belong to this list. But what I like about this person, unlike the email to myself, it was Purumero who put his name on the list. But in Hebrews chapter 11, the misfit did not put the name by themselves. We are told they made use of the divine pin code. The blessings of God. Let's read verse 30. The Bible says, by faith, the walls of Jericho fell down after they were encompassed about 7 days. I have no problem with verse 30. But I have a problem
problem with verse 31. Fa ny olako dia eo amin'ny toko faraka amby For my telopolo. Bible records Satria ny Baiboly dia mirakitra that by faith fa amin'ny finoana the harlot Rahab Rahaba-janga did not perish with the spies, dia tsy maty niaraka tamin'ny tsininy. and them who did not believe, sy ireo zay tsy nino, because she received the spies with peace. satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana Beloved izy. friends, listen to this beautiful story. Eno ity tantara mahafinaritra ty In ry a ava malala. chapter of faith, Amin'ny tokony finoana io. when we talk about people like Abraham, Rehefa miresaka ny olona tahaka ny Abrahama, people like Isaac, tahaka ny Isaka, we find a misfit in this story. dia mahita tsika olona zay tsy tokony ho ao What amin'ny even tantara io. makes it even more misfitting Ary mahatonga an'izany hoe tena tsy tokony ho ao mihitsy is izy a. the definition of the person. Dia ny famaritana ny olona io. The Bible says, Ny Baiboly dia milaza when a harlot found the divine pin code, satria ity mpijangajanga ity a she could dia access nahita ihany the koa le blessings of mot de heaven. passe avy any an-danitra dia afaka nandray ny fitahina avy any an-danitra. No, you did not read it right. It's not saying by faith Rahab perished not. Tsy zao no lazainy hoe tamin'ny finoana i Rahaba By dia tsy maty. faith the harlot Rahab. Fa ny lazainy dia hoe Rahaba-janga tamin'ny finoana. Now let me give you a bit of a description of Rahab. Andeha ilazako ny mombamomba nyity Rahaba ty Rahab anareo. was not an ordinary harlot. Ity Rahaba ty dia tsy tahaka ny mpijangajanga rehetra, She ny was janga a rehetra. harlot full time and overtime. Satria izy io a dia tena mpijangajanga tamin'ny amin'ny fotoana rehetra. She Eny was mihoatra even noho a izany. harlot in extra time. Ary dia mbola mety mihoatra noho ny fotoana rehetra aza no Her anatanterahany life an'izany. was defined by harlotry. Ary ny fiainany manontolo dia hoe janga ny namaritana But azy. her life changed the moment she found the divine pin code. Kanefa dia niova ny fiainany rehefa nahita ny mot de passe avy any an-danitra For izy. her action of faith Ary tamin'ny asa mpinoana does not consider who she was, dia tsy nieritreritra zay maha izy but azy it izy, was who she can become fa zay mety olona ho when she izy accessed the rehefa divine mahita ny blessings. fitahina avy any So an-danitra. it is faith Ary amin'ny alalan'ny finoana that zany opened the divine blessings for Rahab. no nankafana ny fitahina avy any an-danitra ho any As Rahaba. I come to the conclusion of this story, Ary rehefa mamarana ny tantara io, I do not have a problem with verse 31 as much as I have a problem with verse 32. dia tsy manana olana amin'ny toko faraiky amby telopolo fa ny roa amby telopolo ihany koa. My problem is not with the Bible. Tsy ny amin'ny Baiboly ny My olako, problem is with myself. fa ny olana dia ho amin'ny tenako I am mihitsy. failing to understand this God. Satria tsy takatro mihitsy ny momba n'ity Who, when Andriamanitra you ity. exercise your faith, Rehefa mampiasa ny finoanao you can ianao, forget, oh, ambassador, what you have done in the dia past. adininy avokoa ry ambassadeur And ny he zavatra says, nataonao what tamin'ny you shall lasa. be from here henceforth. Ary dia efa mijery zay mety ho vitanao amin'ny ho avy izy. Bible scholars under the dictates of my voice. Ary ireo mpandinika amin'ny I don't Baiboly know, but I have a problem with verse 32. dia teneniko hoe manana olana amin'ny toko faharoa amby telopolo. Izao mantsy no lazainy. And what more shall I say? Ary inona koa no lazaiko? For time would fail me Fa ho lany ny andro. to talk of Gideon, Raha milaza ny to talk Gideona, of Barak, sy Baraka, to talk of Samson, Samson, to talk of Jephthah, to Jefta, talk of David, David, to talk of Samuel, Samuel, and all the other prophets. ary ny mpaminany hafa rehetra. Let's go a bit of theological here. Andeha hanao teolojia kely Now, isika. when the book of Hebrews chapter 11 was written, Rehefa nosoratana mantsy ny boky ny Hebreo toko faraiky amby the folo. purpose was to talk about people who did mighty things for God in Dia faith. ny antony a dia ny anoratana an'ireo zavatra vita mahagaga As the nataon'ireo olona story is finoana. unfolding from Abraham to Moses, to Rehefa nolazaina ny Isaac, as it tantara unfolds, avy amin'ny Abrahama, Mosesy, Isaka sy ny when sisa. we get to this character, who is called, let me quickly look at this. When we get to this character, by faith, verse number 30, by faith the walls of Jericho came tumbling down. This is Joshua's story. Rehefa tonga eo amin'ny tantara amin'ny andininy fahatelopolo ny amin'ny mandan'i Jeriko, Verse 31 makes a complete pause. dia tahaka ny nakaina kely mihitsy aloha ny And mpanoratra. they introduce a harlot called Rahab. Dia napiditra ny tantara ny Rahaba-janga. And says, when this harlot had faith, Ary ny teny izy hoe tamin'ny finoana i Rahaba-janga, she was able to receive the divine blessing. dia azony nataony nahazo ny fitahina avy any an-danitra. But the author of the book of Hebrews chapter 11, Fa ny mpanoratra ny Hebreo toko faraiky amby folo, many people think it was Paul, but anyway, we are not told. dia nyhevitra hoe Paul. Paul. But Misy we are not nyhevitra told etra ny who Paul it is. kanefa tsy misy zany ny olona hoe Paul nanoratra ny Hebreo kanefa tsy voalaza mazava izany.
But verse 32, fa ny ao amin'ny andininy faharoa amby telopolo, the original Greek rendition ny tena amin'ny teny fototra grika nandikana azy is suggesting that dia tahaka ny maneho an'izay because hoe a harlot found faith, hoe satria nahita finoana lay janga, I have no time to talk of Gideon. tsy manana fotoana resahana amin'ny Gideona. I have no time to talk of Barak. Tsy manana fotoana resahana amin'ny I Baraka. have no time to talk of Jephthah. Tsy misy ny fotoana resahana momba ny Jephthah. Samson. Samson. David. Davida. Samuel. Samuel. And then he says, why am I even wasting more time? And he puts a generic word and says, and all the other prophets, because a harlot found faith. Tsy nanana fotoana hitansana izy fa tena tany hoe sy ireo mpamina ny hafa rehetra reo zany dia taoriana ny nahitan'ilay vehivavy janga finoana. When you use the divine pin code, satria ny finoana no ampiasana hazona lay mot de passe fitahina fa ny to talk about mighty men of valor. Ary rehefa avy miresaka reo olona malaza ny finoana. So if you follow closely, because a harlot found faith, satria nahita finoana ity vehivavy janga ity. The story of a harlot finding faith ny tantaran'ilay vehivavy janga zay nahita finoana is more powerful than the story of Jephthah. That's what the author is saying. Raha fahitako azy zany dia ny tantaran'ny vehivavy janga io mbola ambonimbony kokoa no ny tantaran'ny Jephthah. He says, because a harlot has found faith. Satria nahita finoana ity vehivavy janga ity. Why should I talk about Samson? Dia maninona mbola iresaka momba Samson? Allow me just for a few minutes to give you a few of these people who are mentioned here. Mamela ilaza ny ampany amreto olona voalaza reto. Samson he was the first Nazarite mentioned in the Bible. Fantatrareo fa Samson Nazarita voalohany voalaza Just ao to give you Baiboly. what Samson did at one time. Mba hitanareo ny zavatra nataony ray mandeha. When these Philistines bothered him, rehefa nanadala azy he went into the forest. dia lasa izy nandeha nakany anaty ala. Lehilahy anankiray. One man. Lehilahy anankiray. With his bare hands. Amin'ny tanany tsy misy na inona na inona. 150 pairs of foxes. Dia nisambotra amboaolo anjatony. Dia netiny le amboaolo. Bent the entire field. Dia netiny But the story of Samson is not a story. Kanefa zany tantara Samson zany dia tsy misy dikany zany tantara zany rehefa nahita finoana lay janga. You are not with me, church. No, Wesley, please allow me to tell you this one. You remember one day when he went to a serenade in Timnah. The Bible said he was sleeping with a harlot. And the Philistine says, no, let's teach Samson a lesson. They closed the gates of Gaza. Now, you need to understand, the gates of Gaza were closed by 72 men. So they said, today we'll deal with Samson. But when Samson woke up in the morning, my brother, he did not climb the gate. Nor did he break the gate open. You know what he did? He removed the gates that were closed by 72 men. And he took them up the mountain and left them at the top of a mountain. Such was Samson. But that story is not a story. When a harlot is found faith. For what more shall I say? Time shall fail me to talk of Gideon, of Barak, of Jephthah. Hey, and he even mentions the audacity of David. Come on, church, talk to me. Now. Do you know that it pleased God to be associated with David? Because in the New Testament, when Jesus is walking the streets of Palestine, they cry out to him and say, "Oh Jesus, Son of David." No. When you go to the genealogy, God himself is associated with the tribe of Judah. And God himself is in the genealogy of David. But the story of David is not a story when a harlot finds faith. Time will not fail me, but let me do this one and we pray. Now, let me talk to my pastors. Pastors, you know, the author of the book of Hebrews
Fantatrareo mpanoratra amin'ny boky Then Hebreo. mentions and he says, I'm wasting more time about talking about these names. Dia mandany fotoana miresaka Let me an'ireo olona put be a dia be reo. generic name to all these people. Fandeha ilaza anarana just zay say, marakitra and an'ireo rehetra all rehetra the other reo. Dia niteny manao hoe ireo mpaminany hafa rehetra. Do you know who is in the all other prophets? Mba fantatrareo hoe iza ireo mpaminany hafa rehetra reo? Because a harlot found faith. Satria nahita finoana ny Because the harlot janga. found faith. Satria nahita finoana ilay janga. He does not even mention dia tsy nitonony akory Elijah. ny mpaminany Elia. Not even Elisha. Na ny mpaminany Elisa. Not even Daniel, who when lions saw him, they became vegetarians. Na dia ny tantaran'ny Daniel zay rehefa nahita azy ny liona dia lasa végétarien. Where the lions became vegetarians. Rehefa lasa végétarien ny liona. Not a story when a harlot finds faith. Dia tsy tantara izany manoloana ny tantaran'ilay vehivavy janga nahita the story of Elijah and Elisha, then we pray. Andeha resaka ny tantaran'ny Elisa isika dia hivavaka. He says, I have no time to talk about Elijah and Elisha. Tsy nanana fotoana resahana momba ny Elisa sy Elia. Because a harlot found faith. Satria efa nahita finoana ilay vehivavy janga. Now remember the story of Elijah and Elisha. Tadidinareo ve ny tantaran'ny Elisa sy Elia? It is a story of mentorship, if you'd want to look at it. Raha fantatrareo dia tantara momba ny fiahina ara-panazany. So Elijah says to Elisha, so niteny Elia tamin'ny Elisa, when you see me ascend to mahita heaven, miakatra ny an-danitra ianao, ask anything, dia angatao zay zavatra and tianao, it shall be granted unto dia you. omenanao zany. And he prayed for a double portion of the Spirit. Mivavaka izy mba azo anjaran-droa amin'ny fanahy. Now, this is one of the most epic stories to me in the Bible. Izany ny tena hitako hoe tantara lehibe ao amin'ny Baiboly. But when a harlot finds faith, Fa rehefa nahita finoana ny vehivavy janga, this story is not a story to dia consider. tsy tantara tokony lazaina ny But tantaran'izy let me ireo. just tell it and then we make a prayer. Andeha hivavaka isika kanefa mamela ilaza zao teny zao. Now, when Elijah dies, rehefa maty Eli, we read 7 recorded miracles that Elijah did. dia hitantsika fa nisy fahagagana anankifito zay voarakitra nataon'i Elisa. But when he is gone, the Spirit is promised in double portion. Ka rehefa lasa izy dia nampanantenaina ny anjaran-droa amin'ny fanahy. Humanly speaking, amin'ny fomba fitenin'olombelona zany a. humanly speaking, amin'ny fomba fitenin'olombelona. Elisha was supposed to perform 14 miracles. Dia mety hoe nanao fahagagana 14 zany ny tokony nataon'i Elisa. But if we consider the miracles that are recorded in the Bible, kanefa rehefa jerentsika ireo fahagagana hita ao amin'ny when Baiboly, Elisha died, he had performed 13 miracles. fa rehefa maty Elisa dia fahagagana 13 ny So nataony. people like Bootman and all these German scholars could actually look and say, but you didn't perform, you didn't get a double portion because these are 13 misy ireo miracles. olona zay milaza manao hoe tsy nahazo anjaran-droa tamin'ny fanahy ianao satria 13 fotsiny fahagagana nataonao Because this is fa tsy humanly 14 speaking. satria fomba fijerin'olombelona izany. But God is a God of humor. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra And God who magaga understands what people might go through in the passages of time. zay mahafantatra ny fandehan'ny zavatra rehetra araka ny fotoana. The Bible records dia milaza amin'ny Baiboly that as they were going to bury a certain man, fa rehefa nandeha handevina olona this anankiray, man was already dead. efa maty le olona zany. Now they are going to bury a dead man. Andeha handevina olona efa As maty they are izy, going to bury a dead man, fa rehefa andeha handevina izy ireo, lo and behold, they saw raiders coming their way. fa nisy olona zay nifanena miaramila mifanena taminy. And they said, lest we become dead like the men we are burying, dia niteny izy manao aoka ho faty taka an'ity olona zay ho alevina ty let's run for dear life. andeha andositra ho amin'ny fiaina For the amonjina itsika dead know nothing. satria ny maty dia tsy mahalala na inona na So inona. they threw the dead man in the sepulture of a dead Elisha. Dia natsipony tao amin'ny fasan'ny Elisa ilay fatin'le olona ho alevina, A dead man olona efa maty, in the grave of a dead Elisha. tao amin'ny fasan'ny Elisa zay efa maty. In the history of humanity, Ary teo amin'ny tantara ny taranak'olombelona, we first see a dead person resurrecting another dead person. dia hitantsika fa olona maty manangana olona maty hafa. Because when the dead man touched the bones of a dead Elisha, Satria rehefa mifampikasika tamin'ny taolan'i Elisa le olona the maty, man came to life. dia nitsangana tamin'ny maty olona io. What a story. Tantarany zany. But Pastor Haja, Kanefa ry that pastora, story io tantara io is not a story. dia tsy tantara When zany. a harlot finds faith. Rehefa nahita Let me finoana just ny finish the vehivavy story. zany. Now, when the dead man resurrected, Rehefa nitsangana tamin'ny maty io olona io, well, I guess then Elisha performed his 14th miracle. dia ny fahagagana fa efatra But this is ambifolo the anie zany interesting nataon'i part. Elisa. Kanefa ity ny tena magaga. He wakes up to the band of raiders. Nandeha He wakes up to the band of raiders.
nandeha nakany amin'ny toerana anankiray izy ireo. And he said, why should I die the second time? Dia hozy izy hoe nahoana ny mbola tokony ho faty. And he started running for his dear life with those that were running for dear life. Dia nandositra ndray izy hamonjy ny ainy, nandositra andreo maramila. But the fear factor theory in men, when you are in flight mode, when you are running away, you always want to check, where is my enemy? So these that were burying these dead men, they see the men who they've been burying running after them also. Dia nahita an'le olona nitsangana tamin'ny maty izy miazakazaka ao aorianany izy ireo ihany koa. Running not from the raiders but from the men they were just been burying. Dia tsy hoe nandositra an'ilay ireo mpanenjika sy mpandroba izy fa le olona nitsangana tamin'ny maty indray no nandosirany. But this story is not a story. Dia tsy tantara. When a harlot rehefa nahita finds faith. finoana ny vehivavy janga. Beloved leaders, ry mpitarika, young people, ry tanora, may God be a faithful God to you. God has a lot of blessings prepared just for you. The history of our faith can be rewritten. That when you exercise faith, the story of mighty men in our division, in our union, and in our conference, is not a story to write home about. Because you have exercised faith. What I like about this God, God does not see who you were, but he sees what you can become when you exercise faith. For faith is the divine pin code that gives you access to his divine blessings. Our eyes are closed. Our heads are bowed. As we pray, keep a prayer in your heart. If God can pay attention to a lady who was disbanded by her community, he can pay attention to you. All we need to do is to put faith in God. For faith is the substance of things hoped for and things not seen. For by faith, it is possible to please him who can bless us indeed. May you exercise your faith, and may God be your portion, and may God grant it to you. To you, my beloved ambassadors under the dictates of my voice, to you, parents and leaders under the dictates of my voice, to you, church leaders under the dictates of my voice, I say to you in final benediction, have faith in God. His promises are true. Have faith in God. He has never lost a battle. Have faith in God. He will give you peace. Peace in your heart. And peace in your home. Have faith in God. All things are possible through him who gives us strength. Have faith in God. He is ready to give you the divine blessings. In Jesus' name, let all the saints say, Amen. Amen. Zao fotoana zao sika dia manasa ny fikambanan'ny mpitandrina sy ny fikambanan'ny vadin'ny mpitandrina atao fédération Madagasikara afovoany mba anatanteraka hira ho antsika indray.
ry havana malala mba hoeniko ny voninahitr'Andriamanitra ny izao fotoana ataontsika izao mandritra nyity sabata ity. Tonga eo amin'ny fotoana manokana isika izay anolorana ireo pastora andalo fanosorana. Misy 10 mirahalahy izay efa miparitaka ny am-pelantanantsika kanefa dia atolotra amintsika tsirairay amin'ity atoandro ity miaraka amin'ireo olona izay hitantana azy. Ny atolotra amintsika voalohany dia ny ray aman-dreny pastora John Arson Enon, teraka tamin'ny 12 ny volana Jona 1770 tao Faratsiwa, nanambady ny rahery mampionina sololalaina Aimé Marianina ary manana zanaka amin'ny rahavavy izy ireo. Toerana efa niasany nanomboka tamin'ny taona 1712 ka hatramin'ny 1712 tany Betatao distrikana Jojorobe ary nafindra ny tompo tany Ambatomanoina distrikana Jojorobe tamin'ny 1712 ka hatramin'ny 1712. Nitandrina ny distrikana Soavinandriana mandrapatonga tamin'ny taona 2012 ary manompo any amin'ny distrikany Atany Fotsy izy amin'izao fotoana anosorana azy izao. Manana fanomezam-pahasoavana manokana ny pastora ny amin'ny fampihavanana sy ny fanompona. Ny tokisendininy izay nosafidiny izy ireo dia ao amin'ny Josoa 4:20 ka ny andininy 10 ny tapany farany manao hoe fa raha izasy ny ankonako kosa dia anompo an'i Jehova izahay. Kandida manaraka Ravel manana ajany aina marka izay teraka ny 17 ny volana May 1770 tao Andoharano Fotsy. Nanambady any raharon-jatovy ravaka tiny ary manana zanaka 3 mirahalahy i Mika, Elija ary Jasimi. Toerana izay efa niasany izy ireo efa niasa tany amin'ny distrikany Mananara avaratra fahatelo tany Tanambe ny taona 1912 ka hatramin'ny 1912. Distrikany Fianorivo be mandrapatonga ny taona 1912 ary nafindra ny tompo any amin'ny distrikany Ambobary izy hatramin'izao fotoana anosorana azy izao. Manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fitariana sy ny mozika ny ray aman-dreny pasteur. Ary ny tokisendininy izay nosafidiny fidiny dia ny John 4 ka ny andininy 4:30 manao hoe ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Kandida fahatelo ny pastora Andriamanantena ary malala Jean Félix, teraka tamin'ny 7 ny volana Novambra taona 1770 ary nanambady ny lova amin'ny aina fanomezan-tso Lainkotina. Zanaka anankiroa mianadano zanak'izy ireo. Ny toerana izay efa niasany ny 1912 ka hatramin'ny 1912 tany amin'ny distrikana Parafaravola tany amin'ny toerana atao hoe Sakomadinika. Ary efa nanompo tany amin'ny distrikana Jojorobe ny taona 1912 ka hatramin'ny 2012 ary nafindra ny tompo any amin'ny distrikany Soavinandriana izy amin'izao vanim-potoana anosorana azy izao. Ary manana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fanompona sy ny fitariana ary ny fampandranom-bahiny izany ankohonana mpitandrina izany ny Josoa 4:20 ka ny andininy 10 ny tapany faharoa no tokisendininy izay ny safidin'izy ireo ihany koa fa raha izasy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehova izahay. Kandida fahaefatra ny pastora Rakotaromanana aina nirina fanomezan-tso izay nanambady an'ny Viermanitra toko mampionina manana zanaka 2 izy ireo Abigael sy Jahel. Toerana efa niasana tany amin'ny commune be mahatazana tany Miandry Vazo izy nanomboka ny 1912 ka hatramin'ny 1912 dia nafindra ny tompo ny asa tany Ranomainty tany amin'ny faritra Ambatondrazaka 1912 ka hatramin'ny 1912 ary nanompo tany Faratsiwo ny 1912 ka hatramin'ny 2012 ary amin'izao vanim-potoana anosorana azy izao dia any amin'ny distrikany Mahazo Rivo Antsirabe no misy izany ankohonana mpitandrina izany. Manana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fampianarana izy. Timoty 2:7 ny tokisendininy mahafinaritra azy ireo fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Kandida manaraka fahadimy pasteur Rafidinarivo George.
nanambady any raha ary malala taina soieme ary nanana zanaka 3: Akasia, Tabita, Salom. Toerana efa niasany 2008 ka hatramin'ny 2010 mpampianatra tany amin'ny sekoly adventiste tany miandro vazo, dia rehefa avy eo nitazona ny mahatalenty-tsekoly azy tao amin'izany sekoly zany a mandra-pahatonga ny taona 2012. Tamin'ny 2015 ka hatramin'ny 2017 dia nianatra teolojia tany Sambaina izy ary nivoaka ho mpitandrina tamin'izany a ka mandra-pahatonga ny taona 2012 dia nanompo tany amin'ny district anakavandra izy mianakavy, ary ny taona 2012 ka hatramin'ny 2012 dia pastoran'ny district an'Analavory, ary dia nafindra ny tompo iandraikitra ho proviseur ny liparsa eto Soamanandrariny izy amin'izao vanim-potoana anosorana azy izao. Manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fampianarana sy ny fanompony izy ireo a. John 7:9 ny tokosy andininy izay ny finidiny, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Pastora fahaenina izay atolotra amintsika dia ny pastora Andriantsoa Lofinirina John Willy, izay teraka ny 7 volana marsa 2017 tao manerinerina mandrevo commune rurale Analavory Itasy. Nanambady any Rakotondраmanana Fanaja Nomena ary manana zanaka anankiray Wilan. Toerana efa niasana tamin'ny avril, mai, juin, juillet 2015 pionnier tany Faravohitra Anosy Beanal. Dia rehefa avy eo izy nifindra tany Mandiavato miarina Rivitasy mandra-pahatonga ny volana Aogositra 2013, ny septambra 2016 ka hatramin'ny oktobra 2018 nanompo tany Beforona Moramanga voalohany a, ary no oktobra 2018 ka hatramin'ny oktobra 2022 ny andraikitra ny district ana Tanyfotsy vakina karatra voalohany a, ary ny oktobra 2022 ka amin'izao vanim-potoana nosorana azy izao dia miandraikitra ny district an'Anjozorobe eto amin'ny faritra Analamanga izy. Manana fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fampianarana zany ray aman-dreny izany a, ary eo amin'ny Timoty 2:12 mahazo toman'olitra ny tenanao amin'Andriamanitra, olona voazatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra amin'ny zaratsara ny teny fahamarinana. Ny kandidantsika fa 7 dia ny ray aman-dreny pasteur Tsirba Yves Aimé. Teraka ny 3 Jolay 7:27 tao Soavinandriana Tana. Nanambady any Rakotoerso Rosine, manana zanaka ray sy tapany izy, dia i miany anankiray fa mbola ho avy eo ny anankiray. Toerana niasana nanomboka ny 2015-2016 dia tany amin'ny district any Manja région tany Menabe. Dia rehefa avy eo nafindra ny tompo aumônier tao amin'ny système médical adventiste Ioka Soamanandrariny, dia nanao pionnier tany Ambobo Sud district any Soavin'ny Merina, dia nitazona ny district any Mandoto région ny Vakina Karatra, ary amin'izao fotoana no anosorana azy zao a, dia miandraikitra ny district any Rivon'ny Mamo a, manana fanomezam-pahasoavana amin'ny fampianarana zany ray aman-dreny izany a. Ary ao amin'ny Jeremia 7:20 fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ny candidat fahavalo dia pasteur ray aman-dreny pasteur Ramarson Hyacinthe, teraka ny 7 ny volana Aogositra 2017. Nanambady any Vonjy ary mahefa faneritina Elina, manana zanaka 2 izy ireo a, dia i refa Yasy Otniela. Toerana efa niasana nanao pionnier tany Tondo tany amin'ny faritra Kavandra district ana Kavandra izy ny taona 13 ka hatramin'ny 12. Rehefa avy eo a ny 2019 ka hatramin'ny septambra 2023 dia pastorany district any Belbaka be mahatazana izy, ary ny septambra 2023 ka hatramin'izao fotoana anosorana azy zao a, dia miandraikitra ny district an'Akazobe faharoa zany mpanompon'Andriamanitra izany. Manana fanomezam-pahasoavana ny fampiatranom-bahiny, ary ny Galatiana 7:20 no tokosy andininy safidiny izy ireo a, fa iray ihany anareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny candidat fahasivy dia ny ray aman-dreny pasteur Rado Marcel, teraka ny 3
aogostra 1927 tao andilana atsimo distrikna Parafaravolo zany a nanambady any Andriamanga miary manana tahiry ary manana zanaka anankiray Carnelia. Toerana efa niasana nanao pionnier tany amin'ny distrikna Parafaravola ny taona 1922 1722. Pionnier tany Merikanjaka mandrapatonga ny 2019 ary niazona ny district anakazobe faharoa izy ny 2019 ka hatramin'ny 2023 ary ankehitriny dia any amin'ny district anakadinondry sakay izao fotoana anosorana azy izao. Atolotro amin'ny président ny anohizana ny fanolorana ny candidat tsika farany tompoko. Ny candidat fafolo farany dia ny ray aman-dreny pastora Solondrainy safidy fanantenako. Zay manambady any Ravolalao Lina Rilette mananjanaka anankitelo Fezoro Sombony Aina ary Fioarana. Niasa tany amin'ny faritra Aparaky Soavinandrina izy amin'ny mampiony azy tamin'ny taona 1924 ka hatramin'ny 1924. Avy eo dia nitazona ny distrikany Akazobe voalohany tamin'ny 1924 ka hatramin'ny 1924 ary ankehitriny amin'izao anosorana azy izao dia mitarika ny distrikany Talatan'ny Volonondry. Manana fanomezam-pahasoavan'ny fampianarana, fanompona, fampiatram-banony izany tokantrano pastora izany ary ny fidiny ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 7:20 manao hoe indro izao maneraka anjely eo anoloanao iaranao eny an-dalana sy tondranao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Reo zany izy folo mirahalahy miaraka amin'ny vadiny avy izay hosorana ho amin'ny andraikitra sy ny asa fanompona mampitandrina amin'ity sabata fa 20 ny volana novambra 2024 ity. Ankehitriny ary dia iroso amin'izany fotoana manokana ho amin'ny fanosorana azy ireo amin'ny mampitandrina izany sika izay hotarian'ny reo tompon'andraikitra ny mpitandrina eto anivon'ny ranomasimbe indiana no hanatanteraka sy hitarika izany fotoana manokana izany. Nous sommes arrivés à ce moment très solennel pour couronner ce moment que nous voulons vivre aujourd'hui. Nous allons passer au moment de consécration pastorale. C'est Dieu qui déverse les bénédictions sur les pasteurs qui se donnent à son service. Nous, les pasteurs consacrés, nous sommes que des instruments que le Seigneur veut utiliser. Tous les pasteurs consacrés ici présents vont nous rejoindre ici devant avec les pasteurs. Nous allons prier ensemble avec l'imposition des mains. C'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent des photos. Pendant la prière, ce sera un moment solennel que nous ne voulons pas que nous diminuions l'intensité de la présence divine. Vers la fin de la prière que je vais faire, nous allons rester quelques secondes pour ceux qui veulent prendre des photos. Merci de
respecter ces moments solennels que nous avons misaotra vivre. zany ny fanajantsika n'izany fotoana manokana manana ny maizy azy zany. Juste après la prière de consécration, Ary ao aorianan'izay vavaka fanokanana izay il y aura la charge pastorale qui sera présentée par le secrétaire de l'association pastorale de la FMC. dia ny mpiandraikitra ny fivondrona be mpitandrina ao amin'ny fédérationa no hanome ny andraikitra ho an'ireto mpitandrina ireto. Il y aura quelques paroles de bienvenue aux pasteurs et aux épouses des pasteurs. Isy teny fiarabana an'ireo pastora sy ny vadiny. Et après cela, bien sûr, il y aura le certificat qui vous seront remis. Dia omena ianareo ihany koa ny taratasy fanamarinana. Et après cela, il y aura des cadeaux que ceux qui ont Fanorana préparé. ihany koa an'ireo fanomezana. Sans autre, nous allons Koa tsy andry fotoana ela isika. tous les pasteurs consacrés. Ireo de nous pastora rejoindre. voaositra rehetra manasa azy ireo hamonjy ery anoloana. Et je demande à l'Assemblée de se mettre debout pendant la prière de consécration. Amin'ny fotoana vavaka fanokanana zany no angatahana ny fiangonana hitsangana. Sotra bitsakatu. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange, sagesse, soit à toi seul, notre Dieu, notre Père. Nous sommes réunis ce matin ici au gradin 3 de la FMC pour célébrer ce moment solennel avec les 10 pasteurs qui ont été appelés à se mettre à part à ton saint service. Merci Seigneur pour ta fidélité de les avoir appelés, de les avoir bénis, de les avoir donné des talents, des dons pour mettre à ton saint service. Merci Seigneur de les avoir donné des familles. Je présente les familles respectives de ces pasteurs, les enfants, les épouses, afin qu'ils soient toujours des collaborateurs pour ces combattants de foi. Seigneur, ils ont reçu le mot de passe, c'est-à-dire d'avoir une relation pratique de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui appelles tes enfants à recevoir. Nous voulons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous pour nos faiblesses. Lave-nous dans le sang de Jésus, afin que nous soyons dignes, Seigneur, d'administrer
ce que nous faisons en cet instant. Seigneur, je te présente les 10 pasteurs appelés à être consacrés au ministère pastoral au sein de la FMC. Je les présente tels qu'ils sont. Seigneur, ils sont faibles, mais toi tu es fort. Ils sont limités, mais toi tu es illimité. Seigneur, ils font des erreurs dans leur vie, mais toi tu ne fais pas d'erreur. Alors nous voulons les confier entre tes mains. Pardonne leurs péchés, pardonne leurs faiblesses. Et Seigneur, accepte ces serviteurs comme tes serviteurs bien-aimés. Nous voulons en ce moment accepter ce privilège que tu nous donnes avec humilité. Nous qui avons reçu les bénédictions par l'imposition des mains, nous voulons imposer les mains sur ces 10 pasteurs. Nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur ces combattants. Qu'ils soient des combattants de la foi. Que dans l'œuvre qu'ils vont accomplir, Seigneur, tu puisses leur accorder la santé. Tu puisses leur accorder la sagesse. Afin qu'ils soient des bergers fidèles, des enseignants fidèles. Qu'ils soient des sentinelles qui veillent sur les âmes précieuses que tu leur as confiées. Seigneur, donne-leur la consécration totale afin que leur service soit accepté par le ciel. Bénis leur ministère, Seigneur, afin qu'ils puissent te laisser les diriger et qu'ils puissent accomplir des merveilles, qu'ils puissent accomplir des miracles et qu'ils soient énumérés parmi ceux qui seront considérés comme des hommes de la foi. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Multiplie les bénédictions alors qu'ils se donnent entièrement à toi et permets qu'ils ne se fassent pas de compromis, mais qu'ils soient entièrement, totalement en Jésus-Christ. Et lorsque tu reviens, Seigneur, qu'ils soient trouvés fidèles et qu'ils puissent prendre la place dans les rangs de ceux qui vont célébrer l'éternité. Bénis les membres qu'ils vont servir afin qu'ils puissent collaborer avec ces pasteurs et permets qu'ensemble, ils puissent se préparer pour ton retour, car tu reviens bientôt. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur ces pasteurs dès maintenant et pour toujours. Amen. Ho anareo folo miraha lahy sy anareo folo miraha vavy. Charge pastoral. Tepoka efatra ihany no resantsika mangataka ny fifantohana feno aminareo indrindrandrindra ho an'ny mpiaino ray manontolo ihany koa. Ho fitinitsika arak'izay azo atao. Natson'Andriamanitra ho amin'ny asa ianareo. Ary natson'Andriamanitra hiara-iasa aminy ary zany no antony fametran-tanana natao taminareo teo. Amin'izao fotoana izao zany ianareo dia manana ny fahefana ny amin'ny fandraisana ny zavatra rehetra ao anatin'ny distrika izay iandreketanareo. Teboka voalohany manao zao fametrahana andraikitra izao aminareo izahay satria mpanompon'Andriamanitra ianareo. Mpanompon'Andriamanitra izay mianatra amin'ilay mpampianatra mandrakariva. Zao anefa
Mampianatra sy amin'ny mampanompo anareo a dia ny mpianatra tsy lehibe noho ny mpampianatra azy. Ary ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony, ka dia mila eo akaiky ny Kristy mandrakariva ianareo. Matio 10:7-20 sy ny 5:20. Ao anatin'izany rehetra zany ary, amin'ny mampanompo anareo a, amin'ny mampianatra anareo a, amin'ny manatson'Andriamanitra manokana anareo. Dia manana hafatra manokana ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filippiana 2:5-7 manao hoe aza atao zavatra ho fikirina mafy tahaka ny Jesosy. Lay ataontsika ao anaty fonoteny mety ho fireharehana sanatriany vava, fa aoka haka ny toeran'ny mpanompo mandrakariva, satria Jesosy no tompo mitarika antsika mandrakariva. Ao amin'ny Timoty 2:2 ka ny 9:7 sy ny 4 dia miara miaritra amin'ny Kristy ny amin'ny mafy rehetra. Mety misy zavatra mafy ao, mety misy ondro manoto ao, mety misy asa izay mety manahira anao, miara miaritra ny mafy amin'ny Kristy Jesosy. 2, mametraka ny andraikitra eo aminareo izahay, satria mpiandrondry anareo. Mpiandrondry ary miresaka aminareo Jesosy manao hoe izany mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara dia maninona? Manolotra ny ainy ho an'ny ondry. Fa ny mercenaire, inona ny dikan'izany mercenaire? Mpikaramanady. Ny mpikaramanady rehefa misy ny zavatra mafy dia maninona izy? Mialana mitsoka mba ny irariana tena ho mpiandry tsara tahaka ny Kristy ianareo. Jaona 2:10 ka ny 9:12 ka hatramin'ny 7:12. Teboka 7 mialohan'ny farany, mpitily ihany koa ianareo. Koa dia mametraka izany andraikitra izany ho eo aminareo izahay a, mametraka satria mpitilin'Andriamanitra ahita ny toe-javatra rehetra araka ny voalaza ao amin'ny Timoty 2:4 ka ny 1:1 ka hatramin'ny 5 dia raiso am-po ny zavatra rehetra zay mandalo eo ambany maso amin'ny mampitily ianareo, ary aoka petraka eo ambany fitarihan'Andriamanitra mandrakariva izany rehetra izany. Teboka 4 farany a, mpampianatra ianareo. Amin'ny mampampianatra, amin'ny mampampianatra anareo tary aloha mpianatra ianareo, fa izao ndray mpampianatra. Miaina tsara ao anatin'ny tenin'ny finoana araka ny toriteny a, zay ny tenisitsika teo. Dia ampiarina any amin'ny ondry andrasana ny zavatra. Miandry atsika Andriamanitra, miandry anareo Kristy, miandry atsika ny fiangonana. Ny tompo anie no hitanareo a, ny tompo no hitantana ny fiainanareo mandrakariva. Averintsika ny amin'ny tompona andraikitra ny fivondrona amin'ny mpitandrina any amin'ny union, azahoana manolotra ny sertifika. Mba azahoana manatanteraka an'izany ve? Ay, ny filohan'ny union mba azahoana manatanteraka an'izany a, atolotreto ny sertifika, fa rehefa avy eo amena toerana angamby anareo, satria andray anjara fitenenana ny président ny fédération na Madagasikara fovoany a, sy ny tompona andraikitra ao amin'ny union ihany koa anolotra n'ilay cadeau zay tokony atolotra ho anareo. Dia omena ny président ny union ny fitenenana ankehitriny. Asaina miverina mifanatona ambany mpivady amin'izao zao. Eto dia miarahaba anareo 10 mirahavavy sy 10 mirahalahy zany a, amin'ny anaran'ny Adventista maneran-tany. Dia miarahaba anareo a, tafiditra ao anatin'izany ankohonam-ben'ny fiangonana Adventista, pastora Adventista voaositra maneran-tany izany. Arabaina ianareo satria adidy masina sy ambony izany ny antson'ny tompo anareo izany. Arabaina satria manana fitokina aminareo a ny tompo. Arabaina ihany koa ianareo tonga amin'ny adidy izay
ilana fikelezanaina mafy, ilana fikelezanaina fatatra, koa dia aoka tsy kely soroka amin'izany. Arabaina ianareo a tonga amin'ny adidy izay ilana fifindranotoerana matetika. Tamin'ny alina zao a tsy dia mpanonofo za io a, fa tamin'ny alina nanonofo hoe niresaka n'izany fifindranotoerana zany dia nisy anankiray taminareo, za tsy havitan'izany pasteur, anankiray taminareo ny teny an'izany. Dia hoisy pasteur présidente eo akiko teo, ekeo ihany aloha androany. Tsy haiko hoe za nefa tsy dia mpanonofo fa zay zany manofoko tamin'ny alina zay. Koa dia arabaina ianareo tonga amin'izany adidy izay ilana fifindranotoerana sy fahavonona ifindrantoerana matetika izany. Ary dia arabaina tonga amin'ny fitadiavana namana matetika, satria rehefa mifindrantoerana ianao dia tsy maintsy hitady namana izany. Arabaina tonga amin'ny fandozana namana matetika noho ny izany masina izay ny antson'ny tompo. Mitodika aza? Mitodika any zany zay vao mety. Miteny aminareo foana za io fa aty mahazo le micro. Koa dia ny faniriana izany dia ny ahatonga anareo aharitra hatramin'ny farany amin'izao fiantsona izay nataon'ny tompo anareo zao. Adidy masina efa nikenareo tao anatin'ny tompo zany a, ary fiantsona masina ihany koa izao nataon'ny tompo aminareo zao, mahareta hatramin'ny farany, aza mitareintana miempaka. Ny faniriany ireto pasteur rehetrarehetra miaraka aminareo eto zao sy ny fiangonana ray manontolo izay vavolombelona manatrika eto zao, dia isika tsiraray avy sy ny hafa ihany koa izay mbola hiaraka amintsika dia samy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary eto ihany koa no angatanareo izay mitondra ny certificat mba ho tonga mba ahafahana manolotra n'izany certificat. C'est le pasteur Hyacinthe Amarson. Radio Narson et non? Le premier. Sirpai Yves Aimé. Pasteur Rad Marcel, ici par ici, pasteur. Marcel. Le pasteur Rafid Nari Georges. Le pasteur Rakoutoir Manana Aina Nirina Fanomezantsou. Le pasteur Andriamanantina Narlala Jean-Félix. Le pasteur Andriantsua John Willy. Le pasteur Ravelmanana Hadzaniena Marc. Et le pasteur Soulunrain Safidi Fanantenako. Bonjour à toutes les secrétaires des FMC. Vous êtes la bienvenue dans le groupe pastoral. Que Dieu vous bénisse à continuer à travailler
avec votre mari. Amen. Tonga amin'ny fanolorana fahamaro-pahatsiarovana anankiray amin'ireo andriam-bavilanitra indray zany isika izao. Sao dia misy tsy mahazo. Ankehitriny nandray ny ositra avy amin'Andriamanitra ianareo, miaraka amin'izany ositra izany ny fanahy masina izay fanomezana izay nomeny tompo anareo mba ahafahanareo manatanteraka ny iraka, manatanteraka ny asa mampitandrina voositra anareo. Miaraka amin'izay ihany koa nefa dia misy fanomezana izay atolotra anareo hita maso ihany koa izay efa ny sasany mandroso indray zany reo mpiara manompo aminareo anolotra izany fanomezana izany. Miaraba andreo vadina pasteur tonga eo amin'ny laharan'ny vadina pasteur voositra. Mirary anareo ahita fombiazana amin'ny tao ka azo vokatra be dia be ny vadinareo sy ianareo amin'ny fiarah-miasa amin'ny vadinareo avy. Eny ary amin'ny misaotra an'Andriamanitra fa totoza izay rehetra izay hamonjy ny toerantsika pasteur rehetra aloha dia handray tanana araka izay mety filaharany ka aoka tsy hijanona isika hanao teny firarian-tsolo lava miarahaba dia manoroka indray mandeha raha azo atao dia lava. Rehefa vita izay dia efa hamarana ny fotoana isika rehetra io ho tany sain'ny sekretera exécutif ny FMC amintsika ny amarana anazy rehefa avy eo. Eny tompoko. Ndao aritsika tompoko. Tonga dia mandroso tompoko. Mandroso tompoko. Andreo avatsika. Azon'ireo vadiny mpitandrina ao amin'ny FMC atao ihany koa ny mitsangana miarahaba satria misy tsy tratra teo. Atony ny vadintsika vadinareo marimarina kokoa. Afaka manasa an'ireo seferdesin'ny FMC le vadin'ny pasteur mba handroso ihany koa iarahaba tompoko. Tsy mandany fotoana hely ty.
sitrakareo manao ny fiarabana